Loatra ny arahaba tompoko. Saika mbola hitoetrany ny rotsakorana tanatin'ny 3 andro avy manenka faritra maro eto Madagasikara. Midana tompoko kokoa zay ho amin'ny anio ho an'ny faritra sasany ato amin'ny afovoantany sy ny amin'iny atitany avaratra andrefany Madagasikara iny. Noho ny fisian'ilay fikorontanana ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika ihany koa izay vinavinaina anantona anamorona amin'iny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny. Hatreto aloha dia ambany any ny herijika mety ivadian'ny rivo-doza na izany naty izany aza ho araha-masaka aika izy io ary tombanana amin'ny rotsakorana any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny manomboka amin'ny alarobia ao avy izao. Misy mifampitandremana mahakasika izay mety ho fampitsahan'ny rotsakorana izay mahazo fampitandremana miloko mena noho ny fampitsahan'ny rotsakorana satria anodidina amin'ny 7 hatramin'ny 20 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Manan-kery ho amin'ny anio fampitandremana miloko mena ho an'ny faritry Betsiboka, Bongolava, Itasy, ny ilany andrefany Vakinankaratra sy Amoromani, ny atitany ny faritry Sofia ary ny distrikan'ny Ambatoboeny. Mahazo fampitandremana miloko maitso manan-kery amin'ny alarobia 20 janoary taona 2024 kosa ny faritra atsimo andrefana Androy, Anosy, Iorombe ary Vatsinanana. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety fampitsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Andao jerena amin'ny antsipriany ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana ny voamaraina ny any amin'ny faritry Sofia, Boeny ary Betsiboka. Andraona na anjombona mety isy any ny herijika isina orana malefaka eny antsefatsefany eny any amin'ny atitany afovoany andrefany Madagasikara zany any faritry Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, ny ilany andrefany Amoromani sy Mahatratra-ambony, ny atitany ny faritry Melaka sy Menabe. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro ary be mihitsy azy ngiabe masoandro any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy atsimo Atsinanana ary morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia andraona na andraona tsitokotoko ny morontsiraka amin'ny faritry Melaka sy Menabe, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, Alaotramangoro, Atsinanana ary Vatovavy. Ny faritra hafa moa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka hatrany. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, mety ananika hatramin'ny 30 degré moa izay any amin'ny faritra Mahatratra-ambony. Morontsiraka Atsinanana kosa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré. Somary ahitana fiakaran-kely zany ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra atsimo Atsinanana sy Vatovavy ary fitovinany iny. Ny ilany andrefana kosa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 530 degré ny maripana. Ananika 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Vinan'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray ary amin'ny voamaraina aloha dia saika ahitana orana any amin'iny ilany afovoany andrefana sy atsimo andrefana ary amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny. Ny tolakandro kosa dia somary maina aloha ny any amin'ny tendrony avaratra, faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 530 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 320 hatramin'ny 530 degré ihany koa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra hatramin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy no amaranantsika sahady dia saika miamaina aloha ny any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy any amin'iny faritra atsimo sy atsimo andrefany Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia mbola ho hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefy tananao. Manaraka indray veloma tompoko.